Izay ny amin'iny vaoviny fa ho atsaraina kosa ny fomba fiasan'ny kabineny expert comptable eto Madagasikara. Taorian'ny fanofanana nomena azy ireo dia isy ny fametrahana rafitra anaramaso izany. Ireo no fantatra nandritra ny journée technique no tanteran'ireo expert comptable manerana ny nosy teny amin'ny Carlton Anosy ny zoma lasa teo. Jemima Radaniela Simami Rasamuel. Isy ny fanaramaso ny asan'ny expert comptable eny anivon'ny kabinet tsirairay manomboka ny volana Jolay izao. Ireo expert comptable nahazo fiofanana no anatanteraka izany entina hanatsarana ny fomba fiasan'izy ireo eo amin'ny lafin'ny audit eto Madagasikara izay ametrahana ny rafitra vaovao io. Ireo mpandraharaha rahateo karena moa no ahazo tombony amin'izao fanatsarana ny fomba fiasan'ny expert comptable izao. Fionana amorina ireo expert comptable rehetra manerana Madagasikara dia misy ary mitrango eo amin'ny telo isan-taona. Ny zavatra atao anatiny dia mety mivoa fa ny amin'ny tindry mitoraka ity zany dia fotoana anankiray hifatana sy hifanankalozana amin'ny samy expert comptable. Zavatra ray lehibe ary izaka efa natao anatin'ny ataontsika hoe taona vitsivitsy dia ny antsoina hoe fanarahana an'ilay atao hoe miantsiny amin'ny tebaka hoe norme satria misy an'izay moa zany takina amin'ny fanaovana ny audit. Da rehefa tsikelikely ny fanatsarana teo amin'izay sehatra izay tonga eo amin'ilay sehatritsika izao hoe tapitra ny ataontsika hoe dingana amin'ny fiomahana sy ny fanatsarana anatiny dia miroso tanteraka amin'ilay fijerevana sy fanarahamaso avalivenany amin'izay zany iny zay le fanarahamaso zay zany hoe isy ataontsika hoe fanarahamaso ao anatin'ny expert comptable ihany reo nahazo fiofanana manokana mahakasika an'izay dia ireo no hijery ny asa ataon'ny kabinet rehetra eto Madagasikara. Misy karazany moa ireo sazy izay voasoratra ao anatin'ny tsipika anatin'ny expert comptable. Marina fa talohan'izao fanarahamaso izao dia nisy ny fanofanana nomena ireo expert comptable. Rehefa tena mandeha tokoa dia fanarahamaso ka tonga tokoa amin'ny sehatry ny hoe misy ny zavatra hita lesoko, zavatra tokony amboarina sy ny sisa dia misy karazana sazy be da be raha ohatra zany ataontsika hoe sehatra sazy no resahana efa hita sy voasoratra ao anatin'ny fitsipika anatin'ny feny ordre expert comptable zany. Mety ho mahazo recommandation taratasy milaza hoe azarao tisy mety ho hoatsoina dia mahazo fitenana ambava fa inkoa miakatra arakarak'izay zay mazao azy fa ny sazy faratapony indrindra moa dia ny fanesorana an'olona ao anatin'ny lavitra. Manodidina ny 200 eo nisan'ny expert comptable efa perinasa manerana ny Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ny lavitra ny expert comptable ary 50 kosa ireo miofana ho expert comptable hiditra amin'izay sehatra asa izay. Isa izay mbola tsy ampy raha oharina amin'ny resaka fandraharana eto amintsika. Nisy ny journée technique izay notanteran'ny expert comptable tetsy amin'ny Carlton Anosy ny zoma teo. Hetsika izay fanaon'izy ireo intelo isan-taona.